Isaia toko fahafito. Tamin'ny andron'ny Ahaza zanak'i Jotama, zanak'i Ozia mpanjakan'i Joda, no niakaran'i Rezina mpanjakan'i Arama sy Peka zanak'i Remalia, mpanjakan'i Israely. Hanafoka an'i Jerosalema nefa tsy afaka niady taminy izy. Dia nambara tamin'ny taranak'i Davida hoe, injao ny Arameanina, efa mitoby any amin'ny Efraima, ary niovitrovotra ny fony sy ny fony vahoakany, toy ny fiovitrovitry ny hazo any an'ala raha asiany rivotra. Ary hoy ny Tompo tamin'i Isaia, mivoaha ianao sy Seara-Iasoba zanakao, hitsena any Ahaza eo amin'ny farany lakan-drano amin'ny Kamory ambony, eo amin'ny lalam-be makany amin'ny sahan'ny mpanasa lamba. Koa lazao aminy hoe, mitandrema ka aza taitaitra foana, aza matahotra, ary aoka tsy ho ketraka ny fonao, noho ireto tapam-poroana roa midona tsetroka ireto, dia ny firehetan'ny fahatezeran'i Rezina sy Arama ary ny zanak'i Remalia. Satria manam-pikasana ampididozanao i Arama sy Efraima ary ny zanak'i Remalia ka miteny hoe, andeha isika hananika an'i Joda ka hamparaiki tahotra azy ary haka azy ho antsika, dia hanangana ny zanak'i Tabeala ho mpanjaka ao afovoany. Dia izao no lazain'ny Tompo Andriamanitra, tsy ho tanteraka izany sady tsy hisy, satria ny lohan'i Arama dia i Damaskosy, ary ny lohan'i Damaskosy dia i Rezina, ary ao anatin'ny 5 taona dia ho rava i Efraima, ka tsy ho vanoko firenena intsony. Ny lohan'i Efraima dia i Samaria, ary ny lohan'i Samaria dia ny zanak'i Remalia. Raha tsy mety mino ianareo, dia tsy ho tafatoetra. Mbola niteny tamin'ny Ahaza ihany ny Tompo hoe, mangataha famantarana avy amin'ny Tompo Andriamanitra aho. Eny, mangataha na ho avy amin'ny lalina any amin'ny fitoerany maty, na avy any amin'ny avo any ambony indrindra any. Hoy anefa i Ahaza, tsy hangataka aho, tsy haka fanahy ny Tompo aho. Dia hoy Isaia, miainoa ary ry taranak'i Davida, heverinareo ho zavatra kely foana va ny hanasatra ny olona no mbola hanasatra an'Andriamanitro koa ianareo? Noho izany dia ny Tompo no hanome famantarana ho anareo. Indro hanana anaka ny Virijiny ka hiteraka zazalahy. Ny anarany ataony hoe Imanoela, izany hoe amintsika Andriamanitra. Rehefa mahalala handany ratsy sy hifidy ny tsara ny zaza, dia ronono mandry sy tantely no ho fihinany. Fa raha tsy mbola mahalala handany ratsy sy hifidy ny tsara akory izany zaza izany, dia ho lao ny tanin'ireo mpanjaka roa maraiki tahotra anao ireo. Ny Tompo ahatonga aminao sy ny olonao ary ny fianakaviana irainao, izay andro tsy mbola nisy toa azy, hatramin'ny andro nialan'i Efraima tamin'i Joda, ny mpanjakan'i Asiria izany. Amin'izany andro izany, ny Tompo hisiaka hiantso ny lalitra, izay any amin'ny farany on'ny Ezipta, sy ny reny tantely izay any amin'ny tany Asiria. Dia ho avy ireo ka samy mipetraka any amin'ny lohasahan-driaka eny antsefatsefaky ny aram-bato, eny amin'ny fefitsilo rehetra, ary eny amin'ny sa fiandrasana rehetra. Amin'izany andro izany koa dia ho haratany Tompo amin'ny hareza nofaina tany ampitany ony Eofrata, miaraka amin'ny mpanjakan'i Asiria, ny loha sy ny volo-tongotra, ary ho kakasany koa ny volom-bava. Amin'izany andro izany dia samy hiompy omby vavy kely sy ondry roa ny olona. Ho be tokoa ny ronono azo avy amin'ireo, ka hihinana ronono mandry ny olona. Ronono mandry sy tantely no ho fihinan'ny olona sisa rehetra ao amin'ny tany. Amin'izany andro izany dia ho rakotry ny anjavidy sy ny tsilo ny tany rehetra
izay nisy voaloboka 1000 fototra tokony ho 1000 sekela. Zana-tsipika sy tsipika no hoentin'izay miditra ao satria rakotry ny anjavidy sy ny tsilo ny tany rehetra. Ary ny avoana rehetra izay noavahana tamin'ny angady dia tsy hosainao diavina noho ny fatahorana ny anjavidy sy ny tsilo. Ho falehan'ny omby sy ho voaitsakitsaky ny ondry amanosy izany. Amen.